Atolotra nareo anio ny tantara indray miseho nosoratan'ny razanabary voangilalao Joséphine. Tantara nampitondray ny lohateny hoe Tanaizina. Ireto avy ireo anome aina ny tantara: Vantsoa, ny Ravo, Lanto, Liva, miaraka amin'ny Faly, Rakoto, Sinez, Arliva, Hervé ary Régis. Tovy razana mamonjy no nandray feo, Anjary Liva no nanaditosa. Vita zay ny fandevenana ry Zorola. Vita koa ny adidinay mivady. Tsara levenana ny maty na natesao azy amin'ny fahasairanana raha mahita. Zany tokoa ry Zorola. Ka sao nataoko anareo rolahy. Mahaiza mionina fa zay no anjaran'izy mivady ray aman-dreninareo. Tsy zazatsononareo rolahy fa lehilahy lehibe daholo zao, 20 taona. Efa tena mazaka tena zany. Tena mazaka tena mihitsy. Tsy mila miakin-dotsonina mbola tantanana andray fa efa anatokatrana azy atsoatsy. Endry tatatoa, sotranareo. Hoaizany tsy onina tokoa moa Zay no efa lahatra. Tsy maintsy manaiky. Fa tena nialanenina kosika. Ary tena efa nanao zay vitanay mihitsy zay mivady nandritra zay ray volana mbola nitsabona azy reo teny amin'ny hopitaly zay. Kanjo moa na de teo aza ny vola belany, na teo koa aza ny fahaizana sy alanenina nataon'ireo dokotera de tsy tanany ain'izy mivady taorian'ny lozam-piarako tia nahazo azy reo tapoka iny. Marina tokoa zany ry dadatoa. Say tokoa ngamba no efa fandaran'Andriamanitra ho azy ireo Isika moa olana lahatra fa tsy natao mpandahatra akory. Izy Andriamanitra no nahary sy nametraka ary maka ihany koa. Zay indrindra matsy torabato avy any an-danitra ny fahafatesana ka tsisy azo idifina. Manaraka izany de araka ny teniko taminareo rolahy teo, be dehibe tsy toko tsy foroana mihitsy ny vola lany nitsabona azo mivady ray volana teny amin'ny hopitaly zay. Hita masonareo rolahy tsara angambo reny. Efa ho mahatapitrisa maro zay mivady nefa zao ny fahasairanana ato. No zany satria moa hoe aina mivojena de voaterina midy ny lova avy amin'le rainay nikambanana de ny tambary rovala. Le ketsanenina sy ketsatelo te tsy mahasolo zany ary tambolo kely tao ambany andrefana. Ahoana tsara hoe ry dadatoa? Zany hoa voatery amin'ny varitra n'ireo anjara lovanay rehetra tety nentina nitsabona azy reo. Ny tanimbary rovala be sy le tany kely mba saika anaovanay trano tety ve? Ketsatelo ve no lazay seho valabe. Tsosika ny sefa zara raha nahatratra ro tapitrisa fotsiny vidin'ireo tany reo. Vola ny tetina telo tapitrisa nefa ny lany tany amin'ny hopitaly. Vola vidim-panafody, ny vola ny dokotera, ny freny, ny fivezivezena sy ny sisa. Por zay mivady ny nameno sy ny ala-posy Zany mihitsy ry Zorola. Na izany kosa aza very dadatoa de tsy mba nisy fierana taminay mirahalahy akory na de atao hoe mbola ankizy tanora ary zay manana zo alala zay satria fananandrainay nge le izy ary tsy afa-tsy zay rolany zanany. Ahoana moa ny mbola iarako aminareo rolahy ndray nefa efa reniny fa fahatapohan-javatra sy ny fahasairanana. Ianareo tsy nanana na de ariary aza, tsisy volan-drandrina na arena nipetraka tety. Zero. Marina zany ry dadatoa. Ny faharesenay sy ny fahantranay tokoa aloha no nahatonga anay ody hipetraka taty 3 taona lasa zay. Tsy ilay nampatsivona akory ane zany Ka zay mihitsy koa resy tamin'ny fiainana tany Antananarivo tany rainse rehefa voaroaka tamin'ny asany tamin'ny zavatra tsy nentina ataony. Impiry amony ny teny azy. Oka kely ianao ry dadatoa tsy andatsa sy nentsika ny maty Rainay ny aralahanao na de ray niteraka ihany ary nikambananareo. Ka izy eto ohatra ny manetsiny be tamin'ny tanina midiny nefa vo ny tany-Antananarivo nareo ny liba tamin'ny volabe sy ny arena nandritra ny 3 taona nge rainareo tsy nahatsiaro zay mba taty ambanivohitra akory. Na ny didy tokony nataony tety nareo fianakaviana. Vo avy any nefa aizany nefa rana fa tsy tety ihany. Mbola ny fianakaviana ty ndray midira pasairanana zao amin'ny zava-dehibe mahazo zao. Ok zay ny teninao ry dadatoa fa tsy mety zany aza latsainao tsony ny maty. Ary torse ndray ny samikasy tanana mandray amin'ny vozona kanjoko zao. Fa ahoana zao? Safidy Okarsia tena maingavy ansia. Le latsy vany ny ortendry rahalahy ndray mpamadika
mpamarina kady zany ve mivavany se taorinan reny nataoko rehetra reny le lampiatsara vela ty anao hoe safidy okzay vaila moramora mivavany lahy amiko a sa ino ny tadiavany lahy eto zay hoentinao e vonona koa le ty ory safidy andao tsika ivoaka zay misy koa e mialahy lavitra masoka eto so ahita raha eto atao tranoko ke lahy zao e za koa tsy janony eto na de 2 minitra monja azy e andeha aniny eto tsony komoa e tsisy anatsony ene eto e mazava loatra lasa koa e lahy aorony ny entana de mandehana moa de Antananarivo eny an-trano reninareo e mivandry zaraza mbola misy an'io tavelako tena lehilahy tsy mivavaka sady tsy matahotra an'Andriamanitra ianao ry dada okzay andao andeha ka elahy koa vely ty de manaiky an'izany zavatra ataony rehetra zany na tsy malaky azy inona moa no azoko atao e isika nge tsy manambola koa ritsabona ny dada sy neny e de izany ny vavany latsalatsa sy fanenjehana ty zany raha laha andray iza koa nanao an'izany zay vavany any Andriamanitra no mitsara azy fa tsy anjaratsika azy ny azy tena tsy rariny kosa lesy fo telo andro kosa vele sy nandefinana ny maty de fa zao mahazo safidy ka mbo tanteraka tsika rola zao oka ampiseotepahendrena sy fandefirany ifikitra amin'Andriamanitra aza eti-pohatra an'io se tena kivy anely ty tsy tokony ho kivy zany se eo tokony hijoro zany revy no tokony hanory sy tiany ansiany zany moa olona no tezay natao anatina fivavahantsika rola ny any eny tena tsy tantoko ty fanendrika endrehana ny dada sy ny fanosoram-potaka azy tamin'ny zavatra tsy nataony akory voaroro tamin'ny tsy marina mihitsy anely ty izy eny marina zany teneniny se zany isika zana no mahafantatra tsara an'izany fa Andriamanitra koa mahafantatra an'izany aleo anaratsy an'izay ty anaratsy fa azo ny azy izy rahalahy andray tokony akahery ndray verangano no manao an'izao tsy mety tsony aloha ny ipetrahantsika roalahy eto any fa tsy maintsy miakatra tsika mody eny vandry sady ny torasoary keo ny hitako tsy faly amintsika mihitsy tsy vonika izay andatsabaratra mihitsy fijeriny ka zay eny eo ndehanany so mantsy mba hanimba fihavanana tanteraka ko montsy taksi borosy vao mangeran-raha tsika roalahy rapitso odio mandrosoa e ay ve mialy any mandrosoa za ihany ka manao ny tendry manao ny mialy eny mandrosoa de mipetrapetra misaotra ary safidy ve hitanao hipetraka trano e mandeha isan'andro mitady asa iny ary vao tonga eo ay ve za koa zany vao zao vao tonga eto avy mivarotra mandeha ntsena inona mitsena mandeha ry mialy za raha mahita hividianana zay ndray mandrotsaka de isoran'Andriamanitra zany sakivy rery tendry za tsy kivy zany fa safidy no ila tsy atanten'izany ngery mialy mafy loatra ny lolopony sy ny alahelony tamin'le dadataona sy ny nataony mila fankahirezana be avy amintsika izy ray zany fa tena manao zay vitako kiry mialy izy moa tsy mety hamontsy fivoriam-bavaka akory na de efa mingavy azy foana ary tsy ho avy zany izy amin'ny osabotsy io tena tsy ho avy izy ka raha ny teny tampoka aloha de zay tena misy fotoana lehibe nefa amin'io efa fantany tsara ho azy zany ahoana nefa ny tsy alalany an'izany nefa izy nefa nitarika ny tanora taloha elabe tena mampalahelo safidika miova be izy zay mbola fiodinany lohany aoriana aloha ny tsy fantatra fa isafidy engika tsy mety mandihy varavara-piangonana hatramin'izay nafatesany dada sy neny zay zany ve ary mivavaka atao trano ianao manao an'izany zara raha izy raha manao an'izany ohatrany tsy am'fony akory ary eny mivavaka ho azy foana tsika zay no azo atao azy ary mialy mivavaka ho azy tsika
dia ahoana ty zany ny lahatiry safidy zao a? Tsy koa le sio a. Aleo a de ody. Am'izao elatizina be zao vely ty a? Marina. So de mba tokony aterina lesy ala. Tsy olana lesy zary fa afaka mody rery koa re bady. Sur an'izany ve lalo e? Sur. Zay alova de radio. Aleo izy ateriterina ny aloloha. So manino eny an-dalana eny io. Ka andao ary. Izy efa tamin'ny 7 alina vao nirava amin'ny fivoriam-bavaka. Safidy ary ngamba zao efa tena matory be. Eny tsy olan'izany fa zako nefa manana lakilena. Ary to tsy atao kory. Tena mbola tsisy olona matory eto am-pandriana. Fa mbola nakaiza amin'izao andro zao ary safidy. Ary misy fiara mijanona zany eo amin'ny arabe anoloana ny trano zany ka. De misy olona mamonina. Andraso hoe tsokolofo kely eto anelakelaky ny varavarakely eto. Andray marina tsy safidy ty. Ary to tonga lafa leo am'izay le tsy zay pa. Sora resy le rory. Tsy olana le zany, tsy olana. Radio ma zany. Radio. Safidy raha zany. Salia. Safidy ahora fa ino ty ataony se ty e? Marina. To tena mamy be se. Lamo mamiko. Sera barararararana fotsiny a. Nararana kely ali ty. Or safidy zao ve nanandrany? Efa ila tsy azaka tena tsony. Aterin'olona mitaksy mitsy akoatran'izay. Carmela. Ahoana moa no akalma am'izao e? Andray. Andro mifiry alina moa zao. Ary oviny sy ny mpanao an'izao e? Tena mivary lavo tanteraka sery safidy. Mangidy ry sery fiairana. Safidy mangidy. De zao no hitany seho vahaolana. Isele mpampianatra sy mpankaherin'ny ankizy tao am-piangonana. Tena tsy mampindro se. Tena marina. Ira koa zao ro toban'ilona zany le tia. Tena marina. Tsy mbola maty angehako e. Safidy mitolony se ambavaka de mivereny se amin'Andriamanitra. Efa tera vavaka trao zay. Rehefa zao rehefa rako ka boty tapoka. Tsy mety ho azany. Latsaindra landraiky sy roary ali ty e. Safidy tapotra fongana tandrazako. Raha mbola izany ry se zavatry ny tany ary mandalo avokoa zany rehetra zany tsisy dikany zany ry safidy Fiona tsisy dikany safidy ao amin'Andriamanitra no misy dikany. Eny mety ho fitsapana tsiny angamba zao. Fantatry sy tsara ny tantarany Joba nge. Ka tsy Joba ara zary tsy Joba isafidy Miaratsiny isafidy. Am'izay ngery se de renina mandratsy efa nelana taloha reny ray ny verenany e. Efa teo very tanteraka angamba seka. Aleo ary amin'ny tompoko ary ahy. Rehefa rary asy adroka tohadra dada to izy. Tsy koa zary. Tsy koa. Safidy tena mampalahelo azo ataony se zao. Marary fo am'zareo. Zay mahatsara la tovy. Ary aloha dabokany mibady fafilasika. Safidy
Misy taratasy tatatora solo ty. Miantso antsika roa lahidina any momba ny tombam-panana ny tompoladanda. Ary inona ndiga raha antsony ary tombam-pananana inona koa? Anga misy tany koray ditsony any ka tsy maintsy manao soniny taratasy any amin'ny birao ange tsika mpandova ny Randrianarsoa araky ny lalam-pandovanana misy na tsisy antsika kony ary zay ny fanazavana ato. De mandehany elahy, mandehana any solotena antsika roa lahy fa zaho atsy ho antsony, tsy te hifanatry tava amin'iny raha solo intsony akory ah. Sao isy raha ndray any raha mifakahiteo zaiko. Eny arako. Eny. Aloha zarery ary noidina any aloha de hiteo ihany. Le zandrinay lesy no alefako any. Itendry vely ty. Lasa nidina ankeo maraina izy. Tena olona tsy vanina koa le zany dadatoanareo zany. Mandrera. Raha iza aloha zany tonga de tsondromiko ny antso mihitsy koze. Na hoe poziniko fatery mihitsy. Heta fa mampite amono mihitsy ko. Zany mihitsy any tsy dinako any. Tonga de anaovako lohana kofoboy fotsiny zao iny. Ho aiza io nefa. Tsara fahaizina mihitsy ny olona ohatr'ireny. Ka vita nge zany raha ohatra hoe tena atao Azo azy ny azy amin'ny antsony tendry. Fa io ane na hoela na hoaingana tsy maintsy isy totiny ihany. Fa azam-bizaha ihany aloha no eo amin'ny toeran'ny lahy. Tena tonga de ataoko mifafa mahatsaro saina mihitsy. Kozy marina zany fa tsy te anome alahelo any tendry koa. Ka tendra ny lahy koa nge lesy ohatran'ny miseho hoe masin-dahapôly be koa ny fiainana ngely ty tsy azo hoe le ferina be loatra ohatr' zany. Mila mifonsa ihany indray fa raha roton'ny sasany lako. Zany aloha eo ihany fa aiza indray tiany paike. Tena tsisy vola mihitsy lesy zao. Ka zao ndao ilalao karatrarintsika rehefa avy eo ary amin'le loka be ay laibany dolo manko ny any zao de tsika roa lahy partenera ihany. Raikitra ka. Meva raplasante rehefa ohatran'izay sahoana. Raikitra voatsika indray raha ireo olona tsy de mahay tory de pasy akory ngery zalahy reo tsy ampy ahodina. Andao aloha i brinkely letsy misy osy kely ihany ety amiko aty. Andao ary. Zay dada ny olana mahazo any safidy Tena zava-toza tokoa zany. Le zazana zotona noho ny asan'Andriamanitra be tato am-piangonana iny ve zany? Eny zaza mba tola gaga ny tantarany tendry an'izany ko. Tena tsy azo jerena fotsiny zany fa manana didy amin'izany tsika anaka. Zany mihitsy. Indrindra zaray am-panahitiako mila pahirezina izy ary mila tarihana hiverina lalaingina de ny tsy mbola tara loatrako. Inona moa tsy efa ataony tendry azy eo ry dada? Valy borangina fotsiny na valy ny azy. Tena mila vavaka mahery vaika sy asy izy. Arono mbola ao amin'le trano moro zareo anaka. Ie. Fa izy tsy tratra ny dada zany Zany? Ary tsy etaka ty am-piangonana koa. Aoka aloha fa zany no iresaka aminy ary. De zay tokoa nga. Ay very dadatoka de nareo ihany no nitazona ny tany nefa de nilazainareo namidy tamin'olo ka inona moa no mahasamihafa an'izany na zay mivady ihany na olo-kafa ary tsy aleo ve lasa ny atao trano ihany rehefa tsy maintsy ho lasa toy izay olo-kafa ny velany mahazo ny tanindrazana. Angamba nefa tokony mba nitsotra ny marina tamina ihany nareo mivady. Laza nareo fa sahirana tsy manambola mihitsy. Tena tsy nanana mihitsy fa fara tahiry reny navoaka na navotana ny aina izy mivady reny. Na de se meritreritra kosa aza ve vola be atapitrisanyzao. Eny zany tsy maninona amin'izany zangy mety azo resaka ihany fa safidy no misy aza raha mandre an'izany ray. Ka zay ataony mitovy ihany zany na zay mivady na olo-kafa. Vola be ny laina ary tsy nisy nahita tsinonako na izy aza no nasaina hitady ahita. Tena tsy anaky an'izany mihitsy safidy na inona filazany tadatoa. Eny fa aleoloha tsy ampahafantarina azy aloha ny resaka zany. De zay rense teo zay zany ny resaka rehetra. Io tranondrazana efa raha avy io sisa no kiambanana. Fa azo zaraina koa io raha tianareo de samy manao zay tiany anaovan'ny azy. Eny ry dadatoa. Ataoko tonga any amin'ny safidy ny afa raha de hita eo ihany. Fa tsy forano aloha ndefa so tara taxi brosy.
eny mandeha any mbola mahatratra tsara sera mandeha aingana za koa andeha hitodidody eny tanàna fa mbola lavitra kaikany iny de veloma dato de mampamangy any amin'ny ento any a veloma le roa de zay ry mialy ny dina le ako tany tsy tsara lasaina ny safidy koa zany resaka zany marina mihitsy zany vao mainka ampihetsika ny loniloniny sy ny adezerany amin'ny dadatoanareo zany ohatra ny ady kafetsena ihany aloha ny ataony dadato fa za koa mantsy efa nahatsapa ihany hoe ny fitseritany dadatoana io tanina io tany dady io tsy maintsy zay foana le toe-tsain'olombelonako tia tena sy tia vola rehefa tsy miaraka amin'Andriamanitra nefa ngedy tsisy afa-tsy izay mirahala rery any nge no rairay keno nefa raha isafidy mantsy ny erany an'izany de tsy anaky mihitsy izy na leony lavitra nanonitra ny volany dadato na hoe asa terivozana izy toy izay varotra ny tany dady zany tsy azo antenaina sy anteherana ary tindry ny areny tany marina mihitsy rehetra zany ary raha tanora miandro lova aleo miaro aingana dada zao mitady any safidy tsy nahita azy teto mihitsy anefa nandritra izay androandro tsy nateo anao izay marina ve zany za kosa aloha tsy nijanona riva be ny andry azy vao tsisy olona kelikely de iny any lasa andraso fa ilazako izy raha vao tonga eo zay mihitsy ngamba mety fa aleo andeha ka mbola anao fianarakiry izay tovovavy zao arivo zao eny ary velomy mialy de misaotra velomy tendry ia tsy manam-potoana ionana amin'ny pastery zany ary zaho tsy ho any am-piangonana mihitsy aloha fa roviny sy ara vo any tsy aloha ve mandeha de mbola afaka miverin-dalana lesy avelao aloha am'izao fa aza teritireny zany ka fantatro ihany angeny ataoko rehefa tonga ny fotoany ka roviny ary rehefa tara loatra safidy tadio tsara reny anatra sy fampianarana nataony se ataloha reny sy taminary ise io indrindra iza moa no nitarika ny nary sy nampiova azy tsisy ise zay tonga eo amin'ny toerana misy ankehitriny indray azy zao ise lasa fanasina matsatso safidy asa zany tokoa ve no hoe ny voalohany lasa farany ary ny farany no lasa voalohany nahoana no nariny seny sady boninahitra efa azony sy tendry miangavy any lahy angina aloha de oka izay satria nahoany satria tsy mahatanjy ny tenin'ny famarinana sy satria efa niala tao am-pony sy Jesoa safidy mitadio anefa fa mbola miandry eo foana izy miandry ense tendry fiarahana mivavaka fotsiny angeno angatahako am'sy fiaraha mivavaka atsika sisy ato trano eny raha mbola hoe raisiny se ora lansy any ataovy ary ny vavakela ka miara manao tsika ro lahy tsy ratsy kosa iny 375,000 be zao te raha tsemboka be le monsieur Gilbert adversaire farany teo zany izy raha tsy mivoaramena nampime mihitsy nijery ny endriny banky 180,000 izy teo zany zany nenako tianao tsy naharaka fika koa aloha fa raha tsy nanolo any safidy koa aloha tam'le toroko teo de nialamaina ihany sika ka za koa rehefa fanina mihitsy tamin'iniko ohatra ny dominina be zany le bany teo amboniko de ohatra ny voraka ihany lohako le risara mazamazana ihany koloha iny sady nahazo ihany izy teo de aiza aloha miprogany za zany nona hiditra restotsika fa inona mahory anareo avy eo zarena telo mitovy tsara ny ambiny zay aikitro zaniko sady anatrano koa zao mety tsisy kalitsony androany mahazo mody mitondra loka be lahy rehefa avy eo fa tsy olany zany fa iny ty raha soka io hitan'lahy io sosisy pitipoa tonga de andrahoy de vola avy taiza ho nazahoana ny tony
Maninona moa zay nazahoana azy tany fa tsy rehefa tonga eo dia andrahony e. Za raha ary misy an'io fa nety koa. Ka zalo raha nazo tamin'ny tsy fahamarinana zany tena azafady kosa fa tena tsinana. Aza matika amboletsy efa zao no mahazo ato. Fikanana lavo zao ka mbola inona indray? Safidy miteny tsotra amin'ny sia. Tsy hinana an'io aho zangy na lavo kely ihany de mba nitondra ravitoto tany etsena sy fotsim-barokapoky. Ka rehefa tsy hinana ny lahy de aleo andrahoako hoaniko ny ahy e. Tsy olana koa zany. Fa everiny lahy moa fa vola madio daholo reny azon'ny olona rehetra isan'andro reny. Mety halatra koa no vidianan'ny olona netana tamin'lahy. Zany aloha nge tsy fantatra azy fa nefa fantatra azy soroana ihany de soroana foana e. Sure andraho ao ny ravitoton'ny lahy de atokany vilany. Aleo koa ny akarakaraiko e. Mandrosoa no pasteur. Mandrosoa de mipetrapetra misaotra eny anaka. Salama tsara nareo ato? Salama tsara ka. Salama vatana aloha hatramin'izao e. Arono tsy ato zany safidy zao ve? Ka zao hitanao zao pasteur. Ohatra mivoaka marana be izy de mody alina mitady asa no atondry de zay ny tamin'ny voalohany. De avy eo nefa tsy afenina aminao pasteur fa de tafahoana sy tafaraka tamin'ireo naman-dratsy taloha indray e. Ndray milokana ataony zareo antona raha sy fitadiavam-bola any. De ny akoatran'izay nge pasteur de mamy be mody avany de matory. Ndray tena pasteur eka izany nga vitan'ny ranomaso aloha fa tena manao mihitsy pasteur. Fa ivary lafo voatarika amin'ny zava-tozatsy eny tony ny alatra sy mifoana zava-mahadomelona mihitsy ny rahalako iny raha izao no mitony. Azakivy aloha azakivy ary aza mitomany aloha nga fa miaraka amin'ny tompo tsika tsy maintsy miaraka amin'Andriamanitra tsika. Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ritendry mino fa tsy tia hita azy overy izy. Tsy zany ny lalana ny antsony azy aza manao an'izao se fa tsy mety zao e. Misaotra anao ihany fa asa reo pasteur. Tena mienatra miteny anao fa izy ngeka tsy mety hivavaka intsony. Eny isika no hivavaka ho azy fa manan-kery no mivavaka ataon'ny olona marina sy mino ka atao ampinoana e. Azony se ve zany e? Tsisy zavatra tsy vitan'ny finoana ritendry ary tsisy tsy azo atao ho an'izay mino mazava. Misaotra anao pasteur mitondra ny teny fankahirezana. Ka izao e hitolona amin'ny vavaka sy ny fifadikanina aloha sika manomboka izao. Ka izao e hitolona amin'ny vavaka sy ny fifadikanina sika manomboka an'io ho azy. Hitarihan'ny tompo azy hiverinao ambalany indray. Anadiovan'ny fony sy anazavan'ny fanamasiny indray ny sainy saron'ny satana tao anatin'ny voalin'ny aiziny. Pasteur mila ny herim-panahintsika rehetra hitambatra amin'izany ady zany aloha misaotra anao pasteur fa tena manana ray aman-dreny tokoa zay manana anao eny izay no ndraikitra nametrahan'ny tompo aho e. Ndao e nde andohalika araka hivavaka azy aloha sika mianaka. Ndao hatramin'izay nitokanana ireo lanahandro zay zao de ohatra ny lasa mifampiataka ny fona ireo lahy. Fa ngamo voatery tsy voatery fampitondra toy izany kenary ireo lahy na de hoe samy manana ny nandro azy fa nahoana moa? Ka izy nge nisosotra amiko e fa za moa maninona azy. Tenao tsy miova fa raisy foana izy haneho fitiavana bebe kokoa aza fa farany izy nge tonga saina ihany e. Marina zany mialy ka tiako tsapany mihitsy mantsy fa tsy makasitraka an'ireny zavatra entiny ao an-trano ireny fantatro mantsy fa zavatra azo avy amin'ny tsy fahamarinana sy ny anatra daholo ireny. Satria aleo ny kely misy ny fatahorana an'Andriamanitra toy izay arena be misy aya bolana toko 520 zay mihitsy aleo ny kely omban'ny fahamarinana toy izay ny arem-behivavy azo amin'ny tsirariny. Mbola oabolana ihany fa 520 zay ary farany hoe tandremy fa ny fahazokarena amin'ny lela mandaingy de
dia fofonaina ny ho an'izay mitady fahafatesana. Zay mihitsy. Mbola boky noabolana foana fa 225. Fantatra safidy engery io verisery io ry mialy. Fantany fa ininy dia voly fafana eo anatrehana satria maloto ny fony. Feno fankalana ny dadatoanareo, feno alahelo, ka niala ny fanamasina mpanazava. Za kosa mino ry mialy fa mbola ho avy ny andro isokafany masom-panany. Zay mihitsy, ataovy ambony foana ny finoanao. Aonge izao dia mbola mijanonjanona ohatrano indray. Za moa andeha hivarotra zao. Mino ry mialy fa miandry namana indray izy na miandry lera fa andrasany aho ho lasa dia lasa indray izy avy eo. Mahireza raha tendry. Fantatr'Andriamanitra ny ataony amintsika fa zakivy ianao hoe. Misaotra ry mialy. Ny zavatra rehetra miara-miasa aso daholo hatramin'izay lalana tsy ampoizina aza. Misaotra anao. Ohatra malahelohelo, malomalo kendrika, kivikivy mihitsy tendry mandinika mangina. Pastera hono mitady ahy. Ireo tanora namako koa mitady ahy daholo. Tsy hitako koa ngezy atao e. Sorena be amin'ilay fiainana. Tampotampoka be tsy naposiko ny zavatra nahazo any dada sy neny iny. Ny fo amin'ny fahafatesana niaraka. Tsy nitsaboana hoe narary akory fa dia izay. Dada toa nantenainy tia nivadika biby. Zany ny havany, tsy azo iantiherana. Tendry mampalahelo ahy izy. Tsy tokony hanome alahelo am-po azy aho. Zay ro larery sisa. Tompony andraikitra aminy aho. Solony dada sy neny efa maty. Tokony za no ankahery sy ho modely. Tena ratsy mihitsy koa zany vitana sy anjary zany. Mafy loatra le fitsapana. Iza koa zany. Andraso hoe. Tiry safidy safidy, rojo. Ndao hoe, idino trano lesy dia ndao Fa vamanizandray ty entiny lahy ty lahy ty koa aloha mahita zavatra mihitsy. Va mandranjokonay lesy ty Zany tonga ho maly vo avany atamatavy lery. Ay, dia ahoana? Dia ahoana fa entina mihodina aloha lesy isy rabaina mbola lasany amin'ny tezakantro. Ay ve? Ariva vao mety tonga. Dia ahoana? Aiza ny direction Rameva? Miarina arivo sa izy? Aleo ranga ambady fotsy any zao mahafinaritra. Zay ve zany rasafidy ahoana ny hevitra lahy? Zay ale mety daholo ka. Nareo zany koa toa ny tsy ho tsarako. Sa tsy dia amin'ny forma loatra? Tsy maninona ty ny saosy le tsy misy fa aza matahotra lahy. Nasandrabaina nanao versement maly dia misola kely aloha. Nidiranandro koa rabaina naniraka ako. Dia ahoana raha kobony? Tsy taitry ndry fa tsy arany io e. Rabaina mbola sairana amin'ny projet ataonisy ranjokona io. Tsy mikozy io e. Lasa zao ary moramora ihany la fa aza dia mandeha mafy ohatr'izany sao dia sakana amin'ny polisy aty dia hoaiga be io Zaza matahotra e. Fa ahoana ihany koa nareo e. Toa mena ny tena mahery tsy misotro. Mena mibekisako tsy mahavotsy azoko mihitsy laha tika. Tsy haiko lesy fa ohatra misy zavatra tsy milamina zany ny ao amin'ny vavoniko ao Tena kozy ve aloha zany marina ka marary angelara izany. Dia ahoana? Inona zany nataony laka? Oka aloha lesy zao fa tsy maninona. Rano fotsiny mena Au vivy ty? Tsy maninona. Vao maika tsara. Zay. Ary aleo somary tapoka kely eto amin'ny seza orineto raha tsy dia mampaninona anareo. Tsy olana mihitsy lesy zay sy meva aloha andeha hodikodina kely dia 8 heures efa avy eo Ndao ary. Makanya tsara laha ndao ry meva. Andao ary. Eto ambona piolo. Dray. Tena nahazo toro teto ve ndre kiako io.
Hoy, rehefa maizina be nge zany andro zany. Firy zao? Aminenina sy 10. Dia aiza ihany rojo sy mevany mbola tsy niverina ihany koa. Lalina koa zany marina. Oatra ny totototo be zany ihany koa ny lohako. Le vavony anefa ty to tsy naninona. De inona ary no ataoko? Inona moa fa tsy maintsy miandrandry zareo eto anaty fiara eto ihany. Aty amiko ty tsisy lampo de posy akory. Indrindra moa raha andeha hijery azy ireo. Ny andro maizina be. Tsy hitsy izay tsy misy avaratra ato anatin'ity safeno kirihitra ity. Tia tsy nanana be anambato fotsy aty verangano aleko. Aleo miandrika. Zay ny fahendrena. Rojo mivoaza ho ahy ianao fa maizina be nginy andro e. Rojo efa maizina be ho any andro jere. Hoay le aza fa mifiry sady zao. Efa minena mahery. Misy azy zay safidy miandry antsika ao. Ka zahako nge zany tena savila be mihitsy. De ahoana? Anka na savila ianao na tsy savila tsy maintsy mandeha moto sikako. De hitondra fiara ve? Fa iza mahay mitondra fiara io fa tsy ianao rery. Sa hijanona de maraina mody. Tena tsy anaiky an'izany loha ranjoko sy rabaininy. Za nge tsy nirakory. Kizaiko. Ny dikan'izany de tsy maintsy mandeha mody. Na tiana na tsy tiana. Tena ohatran'ny malahelo be any tendry tampoka zany. Malahelo te hody mitaitainao izao raha taraiky aty noto foana nefa hatramin'izay. Fa maninona koa ary azany. Malahelo be aiza koa ary ty rojo. Sao antsoko. Hoay, rojo sy mevy reto. Ngala aloha natahotra. Tsy natahotra fa efa tokony andena isika. Alina ny andro. Samy restory taoko dia irandoza tokoa. Na za koa aza nge mba restory. Miboboka taoka tsy misy farango. Zao savila be nefa ny lalana lavitra. Dia ahoana tokoa le tsy litiana tao ahoana laha ty nefa hitondra fiara. Tsy olana io fa mandeha ho azy lesy tsy koa za koa ty tsy mahay mamiliko. Andao mandeha mora fotsiny de vita. Zay de tafavoaka ny sapana sika de nahazo ny goudron koa. Lasa amin'izay zao tsy manahatsony fa efa nisava ny tokako moramora ihany ho ana izany aza. Marina zany. Tsy misy oatra mitandrina ihany ane. Inona natao ranolahy eo za nge le tsy ty permis de conduire catégorie A, B, D poids lourd etsetretsetra no ty. Reza be resaka raha ngafa ny lalana jerena. Tonga ato an-trano ray aty ry Jesoa. Mazava ho azy alefa mbola tsy ato razoky. Aleo aloha tokony mivary amin'anana ty hidabodaboka aloha mara-pahamasany. Sady aleo aloha mamaky baibolika. Zay mihitsy. Valo alina latsaka folo. Masaka ihany le vary amin'anana. Loharany ty zany de tonga de hoaniny. Eny avy eo mivavaka de matory. Razoky an'izay mbola variana amin'ny loka sa manao inona any. Sery fiainany. Ohatr' zao zay roalahy taloha mbola any am-piangonana andeha hody. Nazoto tamin'ny asa fanimpona nge razoky iny taloha nampiaiky ireo mpitandrina mihitsy fa de asy indrisy de ho very maina ve ny nanomponan'Andriamanitra hatramin'izay. Voafafan'ilay fiverenan-dalana. Jesoa
Mamelany elony ianao. Aleo aloha ka sisy nijanona kely ray misaloka. Fa mbola ninona indray Rojo e? Olombelo tsy akora matoty ary malaky. Dia nefa dodina akora sy mpitonika otsy. Zay a de tamy maina be koa zany tendako zany. Andriamanitro, mbola angoa indray le ambina toka tao. Zavatra kely fotsiny indro mady mizely Ohatray, amin'ny 10 alina tsakafaivany mbola tsy tonga ihany safidy. Fa dia mbola taraka any am-pilokana any sa hoe any am-bara. Dia sanatria ve mamy be an'indray. Tiany ohatra ny miasa saina be indray amin'ny safidika. Isan'andro angisika amin'ny 7 alina ny tonga. Zay raha farafatarany. Tena mahampitaitaina kosa soka. Amin'izay tsy hita hoe hojerena aiza akory. Izay mirahalahy sady tsy manana telefonina akory ato. Dia inona moa no atao fa dia miandry azy eto ihany zany. Rehefa tsy atory ihany raha dia aleo mivavaka. Tena malahelo tsy androko ty izay atongavana. Misy azy ao izay le zandroko. Tsy maintsy taitaina any iny izao. Tsy mahita tory angamba fa mitsangana mandendeha ny trano. Miainoaino mila hovako amin'izay angamba ny toetrako ka so anatsiny amin'Andriamanitra sy amin'ny tendry ihany koa. Eny nahidada sy neny aza ne mety alahelo atao ahoana moa? Bevy izao no anjara sy lahatra. Mila miverina ary hafahafa be ne izany fitondran'ny rojo fiary zany. To tsy mahitsy fa mivilambilana. Hoe le ty velanga matory. Fa inona ary ty ataon'ny rojo e? Tezitra mihitsy le chauffeur mifanena tamintsika teo. Eno ohatry ny mavesatra be zany masoko. Ka ajanony ary fa tsy sady rendrimana ianao no hitondra fiara e. Ajanony Rojo. Zay de fa lasa kely le toromasoko teo e. Ina ary ty mikorapaka ty e. Rojo io zao misy fiolanana be raty io masinao efa mena be sy bongo be io e. De iny misy fiara Aizy iny efa kaiky fa tsy mandrehitra jiro e. Fa ahoana koa no tandremo Rojo. Tena tsy voaviloko intsony ty. Tena camion bely ty alozy matsika Jeso. Ohatra koa izay atarako. Ay moa mbola rendreo manaty io. Efa 10 ora sasany alina. Andriamanitro, dobodoboka be nge izany foko zany. Nanofy nge aza teo. Ka mety le za taitra tampoka angambany. Andraso aloha hiezaka hitady torimaso ihany raha mahita e. Dia hiezaka tsy heritreritra sy taitaina be loatra. Safidy. Aiza zany sy amin'izao oro zao. Tatano izy Jesoa. Tatano izy. Zary azany. Fa toerana iny ty misy aty. Toerana maizimaizina. Sady mangina be. Inona no atao aty?
ohatra ny matahotra zany, marina tsy mangovotra, sady tsisy trano mihitsy, tsisy ninninina fa hafahafa. De tena zarery ve? Andraso aloha ialeto ka hitady lalana. Tena ohatra ny very aty tena tsy hitako ny lalana moa de tany tsy fantatro ny aty. To tany miaizina, tany miaizina. Aizy tendry zandriko. Ody te ody ary iny zany reko zany. To feon'ny rojo, to feona rojo mikoritsana. Am'izay manaraka matahotra mafy matahotra mafy tsy tendry aise. Way, ary to tsisy feo mivoaka akory. Tsy henoko akory ary ny feoko. Tena very very aty very aty amin'ny tany tsy fantatra, tany niaizina. Andray, firy zao? 3 maraina. Tsy andro mazava fa afaka atsasakadiny eo de mialety de ho any pasteur ka. Zay mihitsy ny tena mety. Tena ohatra mitaitaina be loatra zany. Tena mariny. Tsy fantatra zay nalehan'ny safidy zena azo azy. Andray, malahelo mafy azy aza. Tsy mbola nalahelo mafy azy ohatran'izao fa maninona riziny tsy mody. Ohatra ny misy olona tazako rery. Olona anankiroa. Toy rojo sy meva. Safidy? Zay ihany. Fa aizy tsika aizy ty toerana misy tsika ty. Eny marina moa. Tena tsy fantatro mihitsy. Tany babangona, tany niaizina ry tia. Tsy nahita lalana mivoaka mihitsy ka nazay koa aza nge. Efa nao tikodina ela be nefa ohatra ny veriny eto ihany ko. Enonareo nge zany Inona? Nareo fe tsy maheno feo ohatra ny feon'olona be dia be. Eny tokoa ry tia. Eno eny ely ty feo mitomany sy mikikika sady miantsoantso. Eno eno tsara. Inao zany lazay zany May zay ozy. Ay zany matahotra reto andao ialeto ka lasa. Tena lasa ihany izy. Tena lasa. Aiza izy teo io mipita tetezana io. Tetezana? Ino aiza zany? Tsy mahita tetezana zany ary tia. Io letsy io ve tsy hitan'lahy tetezana rojo vy. Rojo vy? Safidy hitan'lahy ve ny zavatra hitako Inona? Tsy mahita ninninina mihitsy ane ary ty. Afo milelalela be. Afo milelalela be ao ambany tetezana. Marina vely ty. Aveo ty le feo aveo reo feo nivoaka teo. Misy olona may ao. Olona be dia be may. May? Eno? Afa risy solofara. Tsy vely ty sika. Safidy fa ino ty lazaina? Andao sika andositra. Andao ialeto. Tsy avelako rery any mevy andeha akazy aleto. Rojo
vereny lahy verena hoa oay tena latsaka mefa latsaka any anaty afo izy safidy andao sika ialeto a masiala aingana tya tsisy azotsika atao tsony aminy le tya andao iala tonga aty antranony pastera ihany aty marina amin'ny 4 maraina ary ratsy aloha andondony misy kazoko zao ny atairany zao mahita vo maraina be zaoko ary ohatrany tsy misy olona ngiato zany tena marina moa raha misy mamaly za kosa fe ty antsoantso aody vo maraina be ty anaitra ny manodidina ndry ary ohatrany misy mijiro mirehatra ny eo am-piangonana zany andraso hoe tena misy jiro mihitsy ary misy olona ato aleo tonga ty hiditra ka ary misy olona maromaro mivavaka ato pastera fanirika nahita de nitsangana atolo izy retako hitako ny tsisy olona mamaliko izy atao an-traniko io koa ny nge mialy sy ireo tanora atao am-piangonana vitsivitsy tendry manao pastera manao se fa ahoana fa misy ina ry tendry efa hatry ny alina tontolo zay no niaro toro ny vavaka ho azo teto ry tendry ay ve pastera tsisy afaka nilaza tamin'ny se tany an-tranontsony fa tampotampoka be ny fanapahan-kevitra efa tamin'ny 7 moko taorinan'ny fivorian'ireo tanora misaotra anareo pastera tena mitaitaina tokoa aloha zao tsy mbola mpanao an'izao mantsy safidy nisy tanora anankiray tato amintsika nahita azy nandeha fiara niaraka tamin'ny namany maly maraina sabo tamin'ny 7 ora sasany tany hoany nandeha fiara ino le namany tovolahy iny nitondra an'le fiara hony rojo ve zany ry mialy ngamba Peugeot maitso antitra le fiara ry nandeha ny atsimo lalandry zareo tsy nanapoa hoe tsy hoty safidy fa raha tsy zany any laza taminao ny aloko tena azafady tsisy sinao re zany aiza moa no anapozanao an'izay ataony efa hoe zay fa de anomboka ny tany sy karoka daholo zany sika rehetra zao manomboka zao mandra-pahita zay misy azy ireo ny tanora rehetra efa maheno daholo vonona ny andeha amin'izany misaotra pastera eny de misaotra anao rehetra koa ka izao hoe isy aza mbola kivy ambony ihany ary amafisy no vavaka raha amponona ry se eny pastera rojo aiza lahy teo ty aletsy aty ho aly lalana ka sarotra bengy iny tena tsy vitako lesy za zany efa tena reraka letsy safidy nay za koa azany lesy reraka fa aty ho any lalana inona ary natao tena tsy haiko tsony lesy matahotra aly tya aiza misy atsika tya aty amin'ny tany ny aizina ry tya jereo fa tsisy nininona ne aizina mandrakotra aizina zavona mahatsiary mangatsika aletsy manala vely ty ny tongotra marina vely ty ino andao lesy aletoko mangovotra alety safidy andao ary ka nanao ahoana ry mialy tany an-trano le rojo zay ry dada ry zareo koa nefa hatry ny ala no nitady azy ireo ny fiaran'le zokono no nentiny any atsokosoko tsy nerakory niaraka tamin'ny vola be zany ve eny pastera raha izany no izy mety lasa lavitra nery zareo tena kivy za koa ninge mieritreitra an'izany ny fantatra fotsiny zao de hoe lalana makany mahajanga sa tomasina sa tsira be ka raha sanatria nisy loza-pifamovozana de eny
tsy maintsy entsika amin'ny alalan'ny gazety na radio foana zany aloha ka izay mihitsy no ahindreo fianakavian-drojo. Zareo sasany zao lasa eny amin'ny hopitaly, ny sasany lazany amin'ny pôlisy. Ka efa mivalora maraina zao. Mandehana aloha toy izy ihany ny fanadihadiana fa za hivavaka ato am-piangonana ihany miaraka amin'ireo ray aman-dreny vitsivitsy mandehana daholo aloha. Eny ry dada. Andao tendry tena raharaty iry miala. Aiza ny tany ileko raha sanadrika eny misy mahazo azy ihany. Mahireza ry tendry manan-kina fo amin'Andriamanitra ianao. Sariry tsy ambotsy lambo sisy. Kare okizay Jesoa eo foana, tsy mba mandao izy, namana mahatoky izy. Fantatro izany ry miala. Zay sisa hery mampijoro azao anivozako ny fanantenako. Efa trano malotolonke dada izay tanora rehetra namany safidy ny vavaka sy ny fahadianao azy amelan'Andriamanitra ny elony amindrany fo aminy sy aminjeny azy. Zany very miala. Tena tsy voavaliko izany fitiavanareo sy ataonareo zany ry miala. Angamo ianao no mila mamaly. Isika tsy maintsy mifampitondra mbavaka araka ny afatry ny tompo. Ary satria ady amin'ny Satana izao ataontsika izao. Satana izay mitady handrombaka ny safidy, ny vily lalana sy ny ala teo am-pelatanan'Andriamanitra ny tompoiny. Engany ka amindra fo amin'ny tompo sy anolo tana mpamonjena azy. Zay indray le feona rojo manaraka antsika avy any aoriana. Tena tokoa letsy misy mitarika rojo tokoa ity zany. Andao afainganina dilesy ka zange letsy ohatrany tsy afaka mandeha tsony. Ao ary tantanako ela. Andao aingana. Eno lava aloha zany. Inona? Misy biby mitrerona be letsy. Maninona? Zany ohatrany feona liona mitrerona be letsy. Liona mitrerona indray. Eno marina. Eny letsy. Matahotra letsy. Tena very tanterakatsika. Fa finena ninona ty? Asa tsy fantatro mihitsy. Oe, jereo ni misapanaro indray ny lalana eto. Aleo andeha amin'ty akavity. Tiany malalaka. Aleo letsy aty. Tsy aleo ve aty akavanany. Tiany ohatra mazavazava kokoa. Ka iny angely tia mideza be. Tena tsy mba afaka amin'ny intsony letsy tiany godana sady malalaka angely ty. Ka maizimaizina ange iny. Andao letsy fa tsy maninona. Rojo aiza raha teo hoe efa lasa ty aloha ty anganlahy. Ka za nge ohatrany tsy afaka indray miraikitra ry ty ny tongotro ka lasa zany fa manaraka aoriny lahy. Anganlahy re. Andraso aloha Rojo mijanona ohatra mimidina nge ty lalanty zany sady me mafana be no me maizina. Tsy androsany aho tsy androsany ka Rojo efa lasa ty ambany ty letsy tena malama be. Tsy oay tena mibolisatra. Rojo mibolisatra letsy. Mibolisatra ty amin'ny farany ambany ity. De ahoana? Misy vavady be, vavady ohatry ny vy be ty amin'ny loko ty. Maninona? Vavady vy be hoahy misy soratra afo misy soratra afo letsy hoe ahoana ty? Vavady nilo. Vavady nilo. Zay soratra eto. Tsy verena miakatra ela. Ny vavady. Verena tandremo. Aza miditra-ny. Oy, olona mainty be reto. Misy rambony de mitondra rojo. Vozeo fa samborony letsy. Rojo Rojo izany amin'ny rojo letsy. Tsy safidy lasany Rojo
Fa ahoana nareo miazakazaka reto e? Fa ahoana e? Hita ry dada, hita. Inona no hita e? Inona no hita? Le fiara le fiara nentina safetsy sy ireo namany. Ahoana? Niaran-doza tamin'ny lalana ho any ambady fotsy iny. Tengy. De ahoana? Pastera. Fofoka tamin'ny onjam-peo teo mihitsy. Ie. Dika be hono le fiara fa fandola tamin'ny camion pastera. Dia nivadika tany anaty antsana. Pastera. Pastera. Fa ry zareo tao anatiny ange mbola tsisy hita hony. Ino Pastera. Mbola vao mitady andreo. Mbola vao mitady andry zareo zandary. Tena loso zany. Zany ve? Ie. Raha araka ny renseignement azy no dia olona 3 no tao anatin'le fiara. 3 menada. Ka tena zany. Tsy maintsy isafidy sy rojo ary mevangeza amin'ny pastera. Maty le zoko pastera, maty le zoko. Maty le zoko. Mahereza losia. Na inona dia mivavaka mafy tsika. Maty le zoko. Izay zava-miseho dia efa eketsika ho lahatra Andriamanitra ka isaorantsika sady. Maty le zoko. Mahina losia. Mafy sy mangidy loatra zao pastera. Tena mafy pastera. Voatonge dada sy neny maty e. Fantatro zany anaka tenga. Aok'izay anaka. Aoka aloha pastera. Jesoa banjina azon'se zany. Aiza ny azo zarery sisy e. Eto sika miaraka miandro ny vaovao miaraka amin'ny tompo eto e. Mazava ve zany? Filazana maika manokana momba n'ilay lozam-piarakodia niseho alina tamin'ny folo sasany tamin'ny lalana ho any ambady fotsiny. Tao amin'ny fikarohana nataon'ireo zandary dia hito ry telo menadany aran-doza nitainga le Peugeot 404 maitso. Somary lavidavitra kely ny toerana nahitana ny fiara satria tana ny farany antsana mihitsy nahitana azy ireo ary tanaty lobolobo. Marina fa tovolahy roa izy ireo ary tovovavy anankiray. Dia zany randria marojo Roger zany ny iray, andria notaina safidy ary rary malala mevasoa. Raha araka ny tatitra azo hatreto moa dia ny anankiroa amin'izy telo menadareo dia efa tsisy aina-tsondy. Ny iray kosa dia mbola ao anatin'ny tsy fahatsirovatena tanteraka. Nareo razana aza dia efa nentana niakatra eny amin'ny hopitaly Agera daholo amin'izao fotoana izao. Andosika aloha eny engany. Andosika eny. Dokotera. Andraso kely aloha iza moa nareo reto azafady? Izahay no fianakavian'ireo niaran-doza teny amin'ny lalana ambady fotsy alina dokotera. Ny tenako no pastera Raherson tompoko. Dia faly malalanao pastera. Misaotra indrindra tompoko. Reo razana menadalo efa any amin'ny morgue. Fa le anankiray tena mbola vao mafy zao tsy azo tsy diana akorika. Zany ve dokotera? Tena mbola ao amin'ny famelomana inao efa hatramin'ny ankeo. Eny ka iza dokotera? Iza anao? Dia tena tsy fantatro indray aloha. Tovolahy aloha le ao andraso hoe antaniko any Major fa any amin'ny dosian'izy ireo. Miandro vetivety eo aloha nareo azafady? Eny dokotera, eny tompoko. Andriamanitra iengany ka mba eny mba tsy nizoko izay, tsy hoe tia tena sanatria mifona Jesoa ikeko izay fitantananao ray eo. Andriamanitra ekeo pitoniana aloha izay fitantanana sy lahatra Andriamanitra rehetra anaka fa pastera aza ene safidy fa tsy atsika kory isika mpindrana fotsiny fa izo ny tompony. Andao aloha sika ivavakantsika aloha raha eo isaoranay anao sahady izay efa lahatra sy tendronao eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Ianao ny tompo, ianao ny nahary, anao zahay ka ataovy amin'izay tianao anaovana azy zahay. Ho tanteraka ny sitraponao raiko
amen. Ireto ary ireo dossier a zanako angala izy pastera fa izy ilay izy dokotera, izy ilay velona mbola tsy mahatsiaro tena hoaka izy moa zafady le hoe andria notahina safidy. Ay, misaotranao Andriamanitra. Misaotranao Jesoa, velona ihany ny zoko marina. Fa ahoany zanako nga io pastera? Ie, zanako ampanahy izy, zanako ampanahy izy dokotera. Zoko io dokotera, zoko lahy. Misaotranao Andriamanitra. Eny izay mirahalahy rery i dada sy neny efa maty voanganako. Eny maty voanganako dokotera. Ka misoran'Andriamanitra lehibe tokoa raha izany ka. Zay aza mba gaga ny tsy nahafatesany tovolahy io ne. Tena botika ane le fiara sady lalina be ny antsana ny anjerandry zareo a. Fa ona dokotera, ahoana nefa ny tokonainy? Mila fitsaboana be aloha izy, be loatra ny ratra nahazo azy. Zany ve? Zany sady voadona mafy ihany keo any amin'ny lohany ihany. Zay zao no tsy atserovany tena efa ora maromaro zay. Eny ataovy le zay mety dokotera, vonona izay andoha zay volalany, vonona mihitsy zay. Fa hono dokotera? Eny anaka. Ary io menadana moiny eny zany tonga de maty teo eo. Raha araka ny valiny ty autopsie voazoko teo ty zao de le tovavy no maty aloha. Zany ve dokotera? Maty tamin'ny 1:10 alina. Voalaza ato hoe no ny apetsahany raha very. Ary le tovolahy ray kosa efa tamin'ny 4 maraina vao maty. Io ndray hémorragie kelikely tanaty ato-doha. Irojo ve? Ie, lay randrimo rojo. Andray. Ny tongotra tapaka, ny taolatratra koa voakasika ihany koa. Efa tsy natsiaro tena ora maromaro arany izy io vao maty. Sady nisotro be dia be ihany izy tsy tahaka ny tiana rary ty. Andray marina. Ka izy mihitsy zao nahavoa satria mety izy no mitondra fiara. Safidy mantsy tsy mahay safidy tsy mahay mamily. Eny nga zay no izy risy telo mianaka. Zay fa mbola be mararo vonjena eo fa ireto ny fanafody tsy maintsy hovidiana zao de zao mihitsy aloha. Zay fa lasa eny ary dokotera, misaotranao re, misaotra dokotera. Ty ahoana pastera? Zao entiko aloha ty ordonnance ty manaraka miala mitondra ny fanafody rehetra miverina isy miandro eo ihany. Sa tsy mety zay? Eny mety zay ka izao aloha hoe aza kivy se fa mba mino fa tsy maintsy ho sitrana aingana izy Jesoa anie no tena mpanasitrany, izy no hitoko itsika. Eny pastera, izay misaotranao sahirana sady mikarakara ihany koa Zay fa lasa zany sahiry tendry eny ary 2 andro sy 2 alina zay no nirazako azy teto. Tsisy vaovao. Miandro sy fandaharan'Andriamanitra eto sady mivavaka ihany. Lavitra zany lalana lehako zany. De aiza indray aty? Toa efa me mazava ny andro Mety zava ny aizina teo. Afaka ihany ave? Afaka tamin'le tany ny aizina? De tonga eto? Ndry? Ka tsy le fingonanay ve ritako ry tena izy mihitsy io. Le fingonana. Ary misy olona mivavaka angamba aho Ndeo eny aka. Nde hiazakazaka ho eny hiditra hivavaka ao.
tia dokotera fa tamin'ny manatona inona reny vaovao lazainy tao mandeha makery izy zany. Dokotera, ka nanahoana? Inona ny vaovao? Avitra somatsara izy rse. Ahoana tsara? Avitra izy hoa, efa matsiaro tena izy ao. Misaotra anao Andriamanitra. Fa zao tena mbola reraka be tsy azo resahana izy zany hoe azo se jerena fotsiny izy aloha raha tianse zany. Eny ary dokotera. Ka andao ary manaraha aty. Angatsy taitra be koa aho isety eo fa ahoana dokotera? Ny menomenona mivavaka be izy no henoko voalohany. Raha ny tena izy nefa tokony tsy ateny akory izy fa de ny fona ny bebaka. Zany ve? Eny de ahoana ho izy? Hoe tombo ity miverina aminao fa nafahanao tamin'ny fatorany Beliala sy ny aloko ny fahafatesana de nampino hoe nisotononao tao amin'ny aizina nandrakotra ka tonga eto am-piangonana. Fiangonana? Eny, fiangonana. Mbola nisy aza hoe misaotranao mideranao, makalazanao ny fanahiko fa ianao ny namelona sisa tsy tadidiko. Andriamanitra. Ary tomtomany re olona efa velona somatsara ndray verse le zokose vo mitomany se. Rano masom-pifaliana sy fandresena ny dokotera. Ay mo ka mandrosoary fa ato izy. Eny ary dokotera. Tsy mijanona elato se 2 minitra ihany zay fa lasa. Safidy velona ihany se io fa miratra ny masony de mijery aty amiko. Arabaina ary se tonga eto amin'ny tany ny velona. Taremo, tsy mahazo mitomany ohatr' izao hoe. Tendry Sandra malala, afaka ihany. Eny se afaka rehefa avy namakivaky ny tany ny aizina naseho an'ny tompo ahy mba hiverenako. Eny misaotra azy zay fa matory mbola reraka be se. Eny ho izy de mitsika izy io fa natoro be ary ndi tsaitsaika ifohito am'izay ka iandro verano ihany. Mino afarapitso de afaka iresaka tsara zay rolahy. Ny farana teo ary ilay tantara indray miseho nosoratany Razanabary Voangilalao Joséphine. Tantara nampitondray ny lohateny hoe Tanaizina. Ireo nanome aina ny tantara Vantsoa, ny Ravo, Lanto, Liva niaraka tamin'ny Faly, Rakoto, Sinaizy, Arliva, Hervé ary Régis. Tovy Razana Mamonjy no nandray feo, Anjary Liva no nanatotosa.